piloana sasatra lehibe roesina mikitroka miezaka na mikotra kaya soboboka mivalina tery naratravetra teo matongasay soratry lairay mangolanizay izy seo omanake Jesosy no fiarana Koidra sandratray life faizane natuzawana anilay Jesosy te izy no nanilakay araka ny avany miorena aza miova ataovy mpianatro iza ny firenena rehetra miorena aza miova ataovy mpianatro iza ny firenena rehetra Jesosy no afatonga tsy filasan-tsarire fatolony hoana fa eo hitenany asamo fovelona ianatsy mandrakeza aza misalasa Koidra sandratray life faizane natuzawana anilay Jesosy te izy no nanilakay araka ny avany miorena aza miova ataovy mpianatro iza ny firenena rehetra miorena aza miova ataovy mpianatro iza ny firenena rehetra miorena aza miova ataovy mpianatro iza ny firenena rehetra miorena aza miova ataovy mpianatro iza ny firenena rehetra ny firenena rehetra rehefa malala rehetra ao amin'ny tompo eona amin'ny tompo isika zao no ambaran'ny soratra masina hoe eo amin'ny toerana izay ampahatsiarovana reo ny anarako eo no anantonako anareo izy ary eo no hitahiko anareo iondrika hivavaka isika sotra Jesosy fa mbola afaka miona aminao zahay manome voninahitra anao ilay Andriamanitra tsara indrindra ilay fantahinay nandritra ny herinandro ny karakaranay rehetra nanasoanay rehetra miazakazaka eto izay noho ny fotoamany fanahy masina fantatra efa tsy mahafaly ny devoly eny zany tsy mahafaly azy ny mahita anay mibitabitaka manome voninahitra anao ary marina loatra ny teninao hoe raha mivory ny zanak'Andriamanitra dia eo kosa tana efa nomena anay ny fahefana rehetra araka ny teninao hoe zao famantarana izao no anaraka izay mino handroaka demoni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny izay tsy mbola hainy izy handray mena rany izy ary na dia misotro zava-mahafaty aza izy dia tsy ampaninina azy zany ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona manan-kery avy any Nazareta no azahoanay mandatsaka ny afin'i Jehova latsaka amin'ny totoerana ity handravarava
harodana ny devoly rehetra sy ny forongany manelingelina ny fisainanay mitondra tsy fifantohana rehetra torana amin'ny afony Jehova mailera sy ny fahefana akany amin'ny riana faratampy rehetra amin'ny taovam-piasana rehetra eny amin'ny W rehetra zay misy anay rehefa mailevina tsofina amin'ny Jehova ho any amin'ny farimy rehetra ampimandrakizay ary ny karazana devoly rehetra zay mpanelingelina mpanararopaty afatitra amin'ny rano Jesosy zany ary atsitona amin'ny farimy rehetra ampimandrakizay ka tsy manana fahefana eto amin'ny toerana ity. Sotra Tompo, fenoy ny fanahy masinao zahay rehetra amin'ny anaranao no angatana izany. Amen. Satria tsara ny tompontsika ary endriky ny fahatsarany ny fahitantsika na ny tenantsika aza tonga eto. Ome voninahitra ny tomponao, voninahitra neo an'Andriamanitra irery ihany. Halleluia! Masina Jehova tompony maro enika ny voninahiny ny tany rehetra. Amen. Rehavana malala rehetra ao amin'ny tompo, ampitomboina lalandavo amintsika rehetra neny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika. Iterany tompo isika satria mendrika ho azy loatra ny fiderana ko any Salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny andinin'ny 9. Salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny 9 sy ny laharan-kira 470 amin'ny firanantsika protestanta ka ny andininy voalohany sy 3 hoe mo haiko tantaraina ny asoavanao. Salamo 7:1 ny andininy voalohany hatramin'ny 9. Ampanajana no anasako atsika rehetra hiara-nandratra izany fiderana zany amin'ny anaran'i Jesosy tompontsika manao hoe miderany Jehova fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony aokanao izany navotany Jehova dia izay navotany ho afaka tamin'ny tanany fahavalo sy nangonony avy tany amin'ny tany maro dia avy tany antsinanana sy andrefana ary tany avaratra sy tany amin'ny ranomasina ny renireny tany anefitra ireny ka nanavatsava tany an-tany foana ary tsy nahita tanàna honenana nona sy nangetaheta izy sady reraka ny ainy tao anatiny dia nitaraina tamin'i Jehova ireo raory ka novonjeny tamin'ny fahatereny dia nitondra azy tamin'ny lalana mahitsy izy mba hankanesany any amin'izay tanàna honenana aoka hideran'i Jehova ireo noho ny famindram-pony sy ny fahagagana ataony amin'ny zanak'olombelona fa mahafapo ny fanahy mangetaheta izy ary ny fanahinona dia nofikesany soa. Amen. Mo haiko tantaraina. Viva
mendrika ivavaka izy voninahitra nay ho anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina lay Andriamanitra tsara indrindra mpanjaka be voninahitra indrindra zay manan-kery amin'ny fotoana rehetra manam-pahefana amin'ny zavaboariny na any an-danitra na ety an-tany lay Andriamanitra izy hatrizay efa nikarakara anay efa nanasoa anay mbola niantra sy niaro anay ary nanomeny vaovao maraina vaovao mahafaly nomenanay nahatanteranao mihitsy ny teninao hoe ny famindrampony Jehovah tsy nalany ritra nareo ary vaovao isa maraina ne zany misaotra indrindra misitraka an'izany zay rehetra afaka miazakazaka manantona ny seza fiandriananao indray mankalazanao mideranao amin'ny fona rehetra amin'ny saina rehetra amin'ny fanana rehetra fa Andriamanitra tena tianay ianao ary tiana ihany koa isanandro dia manao zay alavirary ny fiainanay manao zay atsara ny fiainanay na dia tsy takatry ny fisainanay aza ny fitondranao sy ny fitantananao ny fiainanay dia tsaronay fa ianao no mbola miazona anay zany no mbola mahavelona anay tahaka an'izao antony ny ahavelomanay ary antom-pisinay misaotra indrindra Jesosy manoloananao eto ny ankizy madinika marobe manome voninahitra anao Jesosy mideranao mangataka amanao aho mba toy ny anitra ataovy toy ny anitra manompofina any amin'ny lapany voninahitra ho an'ny fideran'ny ankizy rehetra ny fideran'ny tanora rehetra mba ho tsaroana Jesosy fa nankasitraka azy ianao misaotra indrindra Tompo reo ny ray aman-drena marobe reradasa amin'ny azakazaka isanandro amin'ny fiainana isanandro fa tsy nahatsindro fo mihitsy raha tsy tonga eto amin'ity toeranyity eo na amin'izany mpanjakany tompony sy Andriamanina zany mangataka aminao amba isao isan'ny fahamarinana ene zao dia tongany manoloana ny seza fiandriananao eto amin'ity toerana ity misaotra indrindra Jesosy tsy ho vitanay ny mideranao tsy mitsahatra fomba tsotra ihany zao aneny mba hainay Jesosy entinay mankasitraka n'izany fitiavan-tsesehena zay ataonao isanandro amin'ny fiainanay fa mba fifalianay koa ny misantatra ny fiderananao sahady ety an-tany miaraka amin'ireo anjela marobe reo olo-masina marobe ny Fiangonana FPVM manerana n'izao tontolo izao naiza misy azy miara-manandra-peo zay Jesosy ka mba raiso hoe fa vokatra ny fonay manao hoe masina Jehovah tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen mazao toerana isika ravana malala rehetra ao amin'ny Tompo hiaino ny sitrapon'Andriamanitra sy ny afatra zay hozarainy amintsika isika amin'izao ora sy fotoana izao anefa mialoha izany andaontsika atsiaro mihitsy heritreritra mihitsy fa ity toerana izay nataon'Andriamanitra ity amin'ny alalantsika mpanompony tohatra iakarantsika ho any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany niza maniry ho any amin'izany fanjakan'Andriamanitra izany dia tsy maintsy miditra amin'ny vavahady ety izy ity ilay vavahady ety izay nataon'Andriamanitra lalana iakarantsika ho any aminy ary anisan'ny zavatra anankiray faharoa lehibe fa tsy kely izay itenenan'Andriamanitra mandrakariva hoe mandefa ny teniko ho anao aho mba hasitrana anao sy hanangana anao amin'ny longoza ny anjeranao ity reny lalana miakatra iakaranay ity mba harovy zay mba hafanay miona aminao tia ny baiboly masina ianaranay ataovy mba mankatohana zany zay mba hitondra fiainana ho anay zany reo andeniny roa reo no ataontsika fa rehefa amin'ilay fiverenana hoe or-pivahiny samy mandray ny vatsany ho any an-danitra ane zao dia antsika zao hoe hitsangansika amin'izay fiverenana zay petraka aloha sika zao fa amin'ny fiverenany vao mitsanga
miaraka isika. Zany tompo ny antsoantso, sanatria tsy antsoantso any anefitra, fantsoantso mihitsy atrey maso. Miantso anay hanomana ny fiainanay rehetra manontolo, hanao jeritodika ny fiainanay rehetra manontolo. Fa ny fiafarana izao diana izao manko any an-danitra ny fiafarana. Ka na iza mivavaka, nizaniza maniry fiainana, nizaniza maniry te hahita andro soa, tena ampahafantarina ho azy ny teninao. Koa mangataka ny fanahy masinao ameno anay rehetra, handrakotra anay rehetra, hanamasina anay rehetra Tompo. Aizanay mandray ny teninao ka hitondra fibebahana ho anay, fiainana vaovao indray miaraka aminao. Dia misaotra indrindra Tompo, araka ny fombanao ary miteneny fa voninkiainao anao zay, amin'ny anaran'i Jesosy. Aleluia, amen. Mazao toerana ianareo ry havana. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ny ankabeazan'ny Malagasy zao efa tena mivavaka. Tsy firifiry ny olona tena mivavaka. Misy fomba fiteny anankiray hoe tena tafiditra lalina mihitsy amin'ny fivavahana. Fa zao koa tsy firifiry ny olona mivavaka tohatra ny mahatsiaro fangiry firiana. Mba misy fifaliana sy fiadanana ihany fa ohatrany mandalo zany. Mampametra-panontaniana mihitsy azy mijery avy Andriamanitra. Mba manondrika ny lohany amiko ve Andriamanitra. Ohatrany misy zavatra mbola manidy ny fiaina. Ohatrany misy aizina mandalo ndraindray. Misy zavatra tsy mety voadingana mihitsy na dia efa manao dingan-dafa aza mba hiampita amin'ilay ady sy ilay olana. Fa zao koa tena misy olona mivavaka tohatra ny tsy manezaka mafy loatra akory, dia tahina ny fiainany. Dia alaim-panahy ity voalohany mifampijery. Fa maninona ry anina to tahina ny fiainany to, nefa tohatra ny milamina ne, tohatra ny tsy mirotoroto tohatra ny tsy mihazakazaka oatra, fa maninona? Fanontaniana tsy mety ao voavaly. Fa mila vahana androany. Ary ny fijoroako izay anarahany Tompo aeto dia mba hitondra izay mba sombitsombiny nomeny mba hitondra izany vahaolana izany. Ireto tenin'Andriamanitra roa reto ry havana, ny hitondrantsika ny valany izany fanontaniana, mavesatra, mampitomany, mampikikika ny maro izany. Ny bokin'ny Jeremia toko voalohany, ny 14 sy ny 15. Jeremia toko voalohany, dia ny 14 sy ny 15. Fa ny faharoa ihany koa dia ny filazantsara nosoratana araka ny Marka toko 7. Filazantsara nosoratana araka ny Marka toko 7 dia ny 17 ka hatramin'ny 120. Jeremia toko voalohany, ny 14 sy ny 15, sy ny filazantsara nosoratana araka ny Marka toko 7, ny 17 hatramin'ny 120. Rehefa samy nahita izany isika rehetra ry havana, andao mba hiarahantsika mamaky ampilaminana ireo tenin'Andriamanitra ireo amin'ny anaran'i Jesosy Tompontsika, manao hoe: tonga tamiko ny tenin'i Jehovah nanao hoe, hatro ny fony ianao tsy mbola noforonoko tany an-kibo no efa fantatro, ary fony ianao tsy mbola teraka no efa nohamasiniko
sy notenyreko ho mpaminano ho an'ny firenena. Ary ny anankiray tamin'ny vahoaka namalaka nanao hoe, mpampianatro, nentiko ty aminao ny zanakilahy izay azo mpanay mona, ary na aiza na aiza no azony azy dia pintsitsirina izy ary mandovory dia mikitro nify sady valaka dia valaka. Ary teny tamin'ny mpianatra ao mba hamoaka izany fa tsy hainy. Ary Jesosy namaly azy hoe, ry taranaka tsy mino, mandra-pahoviana no hitoerako aminareo, mandra-pahoviana no andeferako aminareo. Ento ty amiko izy. Dia nentiny teo aminy izy, fa noho nahitan'i Jesosy izy dia nampifanintsinitona ny teniny niaraka tamin'izay ny fanahy. Dia lavo tany izy sady nitsikasikasina sy nandovory. Ary Jesosy nanontany andrainy hoe, ohatrino izay nahatongavan'izao taminy? Ary hoy izy, hatry ny fony izy mbola zaza. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ireo tenin'Andriamanitra roa reo ry havana no akako afatra ho antsika amin'ity androany ity. Homeko lohateny ireto tenin'Andriamanitra ireto. Ny amin'izay afatra ho ampitaina amintsika amin'ity androany ity. Lohateny izay homeko azy izay miendrika fanontaniana hoe mifamatotra maninona ny fiainanao, ny fiainako, ary mifamatotra amin'iza. Ao no amalitsika nareo fanontaniana ireo. Indray andro nisy olona resy lahatra dia nivavaka tao amintsika. Dia rehefa resy lahatra izy dia nandeha ny fiainany tapitra ny herintaona sy tapany latsaka. Dia nanakoako teo amin'ny fianakaviana ny fanontanianany hoe, hatramin'izay nandehananareo nivavaka tao amin'io FPVM io, miamahantra ianareo. Ary marina mihitsy zany ka, satria ny Andriamanitsika manko tsy Andriamanitra tonga dia manovona eo ambonin'izay efa misy, fa Andriamanitra manao vao miainga avy any amin'ny fototra. Tsy tokony hataitra ary tsy tokony hagaga, saingy izao tena mampametra mpanontaniana. Dia niazakazaka rangahy, rehefa nandinika ny fiainanay aho pasteur, tena somba marina ihany ny antsoantso ny fianakaviana hoe hatramin'izay nandehananareo tao amin'io FPVM nareo io, miamahantra nareo, miamikrosofana, miamihidina ny farim-piainana. Pasteur, tena fanontaniana mamelovelo ao an-tsainay, inona ny marina? Valiny tsotra, valiny ankamena taony eo koa, teny hoe tena fomba an'Andriamanitra tompoko. Rehefa Andriamanitra ny mitodika amin'ny olony dia tsy Andriamanitra miasa avy any ambony midina ambany, fa Andriamanitra miainga manamboatra avy any amin'ny fitoeran-tongony mba hijoroany. Sotra pasteur, sotra fa voavaly, mahazo mionona ny fonay. Dio za hoe mijoroa trany, mahareta. Fa rehefa tapitra ny ray volana ny onanay dia niantso azy aho, dia nametra fanontaniana taminy. Fa zao any mba fanontaniana petrako aminao, mba valio zao fanontaniana zao raha mba sitraka ao indrindra tompoko. Tena tsapanao ve? Fa mifamatotra amin'Andriamanitra ny fiainanao. Tena Andriamanitra mihitsy ve ny famatoranao? Atsasakadiny mahery teo vaovaovaly ambangovangony io fanontaniana io, ary dia nisaraka tsy nisy maratra mo indoko fa mbola hisy tonony ray andro, ary tsy izatsony nilaza azy fa ny fiainany mihitsy no anamarina ny amin'izay etaetany izay. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo, misy zavatra tsy mety voadinga antsika mihitsy ene. Misy zavatra tena tsy mety voadinga antsika mihitsy. Inona foana izao?
firitaona nanompoko an'Andriamanitra fa maninona ny mbola ohatr' zao ny fiainako jereo ry anina atao tsy mikely aina akory jereo ry anina atao tsy mamony tena akory fa dia tahina ny fiainany alaim-panahy mampitany tenana amin'ny hafa kanefa dia zao manana ny maizy azy ianao manokana ianao zay tsy tambaranao amin'izana izy fa ho anao manokana izany. Jereo ny tantara roa samihafa. Ny anankiray Jehovah Andriamanitra no niresaka tamin'i Jeremia. Ahoana hozy izy? Hatry ny fony nefa fantatro votao ankivo vo nitorotoronina tao ankivo efa fantatro no momba anao ary tao ankibo azy ianao dia efa nanomboka hananeny ianao tao ankibony neninao tao ankibony mamanao any hoe ataoko mpaminany ho an'ny fireneny. Zany hoe voatao ankibo ane Jeremia ry havana dia efa nifamatotra tamin'Andriamanitra ny fiainany efa nifamatotra tamin'Andriamanitra ny fiainany. Raha mamaky ny tantara rehetrarehetra momba ny Jeremia mpaminany isika dia tena matsiaro mihitsy fa tena tsy tongatonga ho azy tety ambonin'ny tany izy fa vo namorona azy tao ankibony reniny Andriamanitra dia efa nametraka ny maizy azy anazy sy ny antom-pisiny. Fa ny tantara faharoa dia zao rehefa nandreny amin'i Jesosy le raha lehilahy manana zanaka tratry ny fanamona dia niazakazaka nintoko ty amin'olo zanako hoe mba ho atao inona ry havana mba ho sitranina dia nandray azy am-pifaliana ny tompo fa saingy zao nametram-panontaniana aloha izy efa tamin'ny oviana hatry ny voaoviana firitaona zay nefa nazahoany ty zanakao ty an'ty aretiny ty ahoana ny valiny hatry ny fony izy mbola zaza. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo misy olona mbola vonitsaika tao ankibo izy efa nifamatotra tamin'Andriamanitra ny fiainany. Misy olona mbola voateraka izy zaza zany manko ataoko hoe 2 taona 2 taona 3 taona ny fiatombony zany vo nivoaka tao ankibo izy vo nanomboka mba nahita mazava tety ambony tany izy nefa nifamatotra tamin'iza ny fiainany famatotra tamin'ny demonia ny fiainany. Ohatrin'ny zao afirenana hatraminy mbola zaza ataoko hoe 17 taona 18 taona raha zazalahy teto no gedzainy zany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo mifamatotra maniza marina ny fiainantsika iza marina no ifamantorantsika ry havana fa raha vo tsy mifamatotra amin'Andriamanitra ane tsika tsy mahita fifaliany ary marina ny tenin'Andriamanitra fiadanana no avelako anareo fiadanana nomeko dia hoana ny toy tsy tahaka ny fiadanana hitanareo hany amin'izao tontolo zao ny dikany dia zao fiadanana mateza fa maninona ny mba misy vola kely mandalo ane zany maninona mba ohatrany mba mihiratra kely maso mandalo ane zany ohatrany mba mandehandeha kely le fiainana ray volana 2 volana dia ohatrany tampona tampoko zany inona ihany ty hanome valiny mahafapo anao androany ry havanao sao tsy mifamatotra amin'Andriamanitra tanteraka ny fiainanao sao mifamatotra amin'Andriamanitra fa ihany tsy tanteraka miazakazaka any amin'ny fanompony ary tena mahita olona mihitsy ianao tena mahafinaritra fa rehefa jerenao onena ny fonao Jesosy eo mba jereo fa maninona nefa za mba mikely aina fatatra tsara ny fikalezanaina fa ilaina ny miverina amin'ny fototra ary misaotra an'Andriamanitra fa efa nanatsika ane zany rehefa mandeha midinidinika ka fanapanaozona ny raharaha atao na fampibebana ny raharaha atao na namibebaka inavy ny bebana hatramin'ny fahazazanao ka hatramin'ny
efa mahazatra ne zany ary lasa mahazatra ndray aza de alefa foana 3 andro 7 ataovy zay avita azy efa maika miatra tanana ary io no mamaika ny olona le amiatra tanana ary efa tsy nametranao tanana izy tao anatin'ny asa natao dehibe ny fanontaniana fa maninona ny tsy nametra tanana reo nga mba hafahafa manavakavaka so tsy zava-dehibe loatra ny fametrany tanana fa ny tena zava-dehibe ny amantaranao ny fototra ny orenanao za ry hafa natao anatina fianakaviana mahantra ary tena tsaroko fa ny zavatra tsapako tena tsapako tamin'ny foko tsy miakatra fa ny ray aman-dreniko dia tena tia manampy mpanompon'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany tena tia mikarakara mpanompon'Andriamanitra mampialina mihitsy ny ray azy rehefa misy mpanompon'Andriamanitra tonga amin'ny fiangonana dia izy mivadiny miazakazaka misambotra an'ireo ao aminy nefa izy olona sahirana dia tamin'izany efa natsiaro tena toy za hoe retoko ngambo le folasadalaka ny fahasahirana ny tsitany izay anaovany azy zao vahoaka mandalo zao ampiny tena zana mihitsy tamin'ny fotsy miangatra fa tsy nakivy aza mivady zany fa ohatr'izany foana dia indray mandeha ny fandona tamin'ny mamako zao ny fandomanay mianaka tsy hoe ny fandona be takininona fa nisy fona alahelo ny rava avy any am-pianarana sakafo rery sisa no fony tao fa nisy vahiny tonga anankitelo tonga dia divy zay par 4 le vary kely divy zay par 4 dia ny sento kely zay maha olombelona ty olombelona daladala ty sy mandinika ny hafarana dia ny fandona tamin'ny atao ambadika efa nanomboka tsy nihinana n'le vary aloha efa lasa ny voaka ny ariva amin'izay no hoaniko efa vary kely inona ny valiteniny dia tsotra ho anao aneno anaovanay an'izao ho anao nanao tsy mbola takatra ny sainao zany fititehizara fa rehefa lasa amin'izay tateorina nandeha nanompoko gaga nanompoko variana fa toa ohatrany misy olona manome mahafoy zany dia variny ianao hoe inona dolo ny antony reto ary indray mandeha aza nisy ramatobe nanahirantsaina mihitsy ary fanotaninana ny reraka ny loko satria manana zanaka vavy tsara tare izy dia nieritreritra amin'le fanomezany zavatra io hodreseny andray andro anambady an'io zanany vavy io dia sahirana be inona reny ataoko fanontaniana tsy nanahirana ny loko zany fa rehefa nandeha moa ny fotoana nandeha ny andro tsy zany akory kay fa tena ohatrany hoe tena satria taranaka mpikarakara mpanompon'Andriamanitra ny ray aman-dreninao dia misy olona koa efa nomanin'Andriamanitra hikarakaranao fanontaniana toetra tendakanina ozy izy ny fomba fiteny so toetra mifamatotra aminy hoe tsy tia mizara tsy tia manome dia zany ny matimatesana zany ny atao lahara-pamena jereo ny fototra aza mametra-panontaniana tsony manomboka androany hoe fa inona ny antony zao seho zao hoy nytonikiratsika mety ny antony angamba tsy tena ny famatotra tamin'Andriamanitra ny fiainanao andraika jerentsika fa tsy hamaky baiboly tsika fa mino fa fantatrareo misy fifamatorana vitsavitsy reto milohan'ny amaranako azy misy fifamatorana vitsavitsy ohatra anankiray zao nolazay soratra masina ny amin'ny tity 10 Exodus 20:12 manajany rainao sy ny reninao toy izy hoe maro andro ianao ny amaron'ny andronao ety ambonin'ny tany ry tanora namako ry zanako malalako dia misy fifamantorana amin'ny fifanajanany raha vo tsy mahay manaja ray aman-dreny ianao ampoisy sakaiza mifamatotra izany tsy mandeha irery ary firifiry ny traty zany rehefa lasany amin'ny tokatrano dehibe ny olona pasitera vonjeo zao ny olana ianao fanontaniana tsotra dia zao so mba lay nataonao tamin'ny reninao sy ny rainao zao mivaly aminao zao dia mandinika tokoa ane tena mifona pastera
ary nyray tsy etako a ka le tsy ho hitanao mihitsy raha tsy ampahafantarina anao azay mbola fifaliko rehefa tonga ny aladina marary toninina aza ndraindray tsy maintsy tonga ao ampiangonana satria misy zavabaovao mbola tsy hitanao foana zaraina aminao ao. Salamo 7:120 dia milaza ny toteny zao mandefa ny teniny izy mba hahasitrana azy ary hanangana azy amilongozany anjerany zany hoe tianao ve no sitrana tianao ve no afaka amilongozany anjeranao inona ny valiny mifamatora amin'ny tenin'Andriamanitra. Fatelo melohan'ny farany raha izaho ny raketan'ny fitiavany Salamo 1:4 raha izaho ny raketan'ny fitiavany ahoana ny toyny hamonjy azy aho. Misy olona manko tonga dia mieritreritra hoe vonjeo rangaza zao misy olana kely a Jesosy mba havonjeo a fa mikonty eo alohan'izay no hoe ianao ve tena ny famato-pitiavana tamin'Andriamanitra ao ve tsika be vao zao olako zao ataovy zay mba mety rery Jesosy any an-danitra efa mba eto mba ataovy zay mba mety mba ataovy zay ampitono zao onjan-drano zao valiny tsy mitony io raha tsy fantatrao ny fototra misy ianao. Mpianatra tany anaty ranomasina inona zavatra nitranga rehefa natory Jesosy safotofota ny ranomasina inona ny valiteny nomeny Jesosy amin'ny mpianatra rehefa namoazina ozy inona ny teny kely tanareo mifamatotra amin'ny finoana ny azakazaka atao so indeha hiazakazaka satria te hiazakazaka ndehanao mpiandry satria teanao mpiandry ndehanao pastera satria teanao pastera mba le mijoro ohatranazy ohatra mba mafatifaty le mbatolotolorana kely so mba metimety andao mba hanao pastera so dia mbola misy vonona ny mpitoerana any tsia dia zao no tenen'ny olona za efa nanolo tena ho mpiandry za zao efa lasa mpitana to maly tsy miovoatra ny toy izo dia volan-kakafotra ka maika ny azakazaka fa tsy nanangana ny fototra tsy nijerany fototra ry havana malala. Soratra masina koa dia milaza misy mahafoy toy izy hoe tombo fananana miazakazaka ny olona mitady any am-pitoerana any zao misy vola be dehibe ampoketra ao am-pitoeranao fa firifiry am'izay ny atao rakitra rehefa avy eo maka fanan'Andriamanitra dia valiny ka sao dia lasa mpangalatra ka ao an-trano ke tsy mahatoky daholo ny ao an-trano fa maninona ny tsy mahatoky ao maninona ny tsy mahatoky maninona ny tokantranonao mampitebiteby anao maninona ny vady aman-janaka ao mampisalasala anao ny antony dia zao ianao mihitsy ny misy problema tsy reo avy ny olona fa ianao mihitsy ny tsy mahazo toerana tsara dia mihetsiketsika daholo ny rehetrarehetra manodidina anao. Fa inona ny zava-nisy tamin'ilay le zazakely lehilahy inona ny zava-nisy valaka dia valaka rehefa tratrany io aretiny io kizy Jesosy ka te vala firifiry amintsika moa ny valaka isan'andro vao mifo maraina to mba miazakazaka ihany tonga ny ariva malemy mila tsy havita ninina tonga dia miplonge zany ambony fandrina. Inona ny mareraka inona ny makivikivy inona ny maketraketraka asa noho ny asa angaha noho ny rivotra angaha aza ilikany aza ny rivotra nomena tsiny aza ny asa nomena tsiny fa ianao mihitsy jereo ny tenanao hoe so ianao mihitsy mipetraka eo ambony fasika be dehibe fa maninona ny ohatro zao Jesosy jereo ry anina botabota mandimandana fa maninona ny ohatro zao dia hoana ny soratra masina ho atavezana toy izy zay matoky amin'izao dia tena io mihitsy Jesosy so dia ohatrany mandeha fotsiny afa tsy manana fahatokinanao dia niverina natoky an' Jehova mihitsy Jesosy mahatoky aninona mitranga nina tsy moro zany dia voara heritaony zany niverina natoky an' Jehova zany nefa za efa mpiandry tam'izany efa pastera fa niverina tampotampoko teo za hitanareo eo dia ozy mifantaniana inona no hoaninao mba bazarao inona no tsy lany andro raha inana an'izao sakafo be dehibe zao rehetra isa ny vola ividianana an'izany tsotra
matokian Jehova dia hoata vesina. Ry havana, misy zavatra mareraderaka anao ve? Misy zavatra maketraketraka sy makivokivy ianao ve? Valiny jereo aloha ny fototra ipetranao, jereo ny ray aman-dreny, sao avy any amin'ny ray aman-dreny, sao avy any amin'ny tokantrano le naorina io ny mahatonga ny tokantrano tsy milamina. Le vadiny mifanimetsiny mifanipaka manko ao an-trano, ianao dia ohatr'izao dia ianao dia ohatr'izao dia ianao dia ohatr'izao, dia mifanipaka ao, fa adino mihitsy ny manao oto miverina mijery hoe za sao dia ny fiaingako mihitsy no lasa olana, sao dia ny fijoroako mihitsy lasa problème. Aloha za hiverina andinika tsara ny momba rehetra. Dia nisy olona nanao zany nahita vokany, impeto izy ny sarabady fa niverina tamin'le vato zay. Ianao tsy malala menatra, ino ty mivoaka mihitsy ohatrany komantsina tody ty, tsy malala menatra, badinio so misy zavatra. Rehefa nandinika lalina ay ty tokantrano ty ry havana, mialohany nanamasina anazy sy ny soratana, mbola niantsona ny fananorazana aloha. Ka ny fananorazana zany velona sa maty? Dia rarany be ny fiainanao raha velona kely dia maty, velona kely dia maty, velona satria fananiza no ao, fanano maty no ao. Ndao andiny teny tsy hanometsiny anizana iza, tsy hanometsiny anizana iza, fa hiverina fa misy adalana kely tsy niraindraingy atao hoe toa hiverina toa tsy inona kory, dia misy fentraikany ao amin'ny fiainanao, misy fentraikany ary dia lany andro manantona mpanompona ndreky voatety daholo ny iraka rehetrarehetra. Mba inona ny ataoko? Tsisy valiny, farany miala dia mifindra tsia sa le fifindrana ny zava-dehibe, tsy ny fitetezana iraka sy mpanompon'Andriamanitra ny zava-dehibe, fa ndana aloha miverina. Nanahoana ny fiaingako tamin'izaho mbola kely. Za tsy nieritreritra anao pastera ry havana, fa ny olona rehetra nahita dia efa nieritreritra hono hoe zaho lasa, satria na nikilalaoko tamin'izany fotoana zany ary dia tsy manandraraha fa tsy ny mampivavaka. Dia rehefa tenen'olona zany dia tezitra, satria nieritreretiko fa asambany lay mahapastera. Fa rehefa mivoaka amin'izay lasa pastera, nioraka ny olona rehetra fa lasa pastera Gilbert, lasa pastera. Dia hoy anga fa nampozina reo nga, efa nampozina reo. Dia osy no le mbola hatrambola kely ianao nefa nieritreretinay, dia za hoe efa mba voahositra trano kosa zany. Ty ilay zanaka nany fa hiverina aminao. Ndao tena hiverina eritreritra, mifamatotra amin'iza ny fiainako, mifamatotra amin'iza ny fiainanao. So mbola mifamatotra amin'ny devoly, so mbola mifamatotra amin'ny laingalainga kely, fa zay rehetra ty lainga ka afo be ny ainany santariny ety zany fa tsy miandry any amin'ny elo. Zay rehetra petsara velatsy, so mba fiainanao mifamatotra amin'ny fiatsaram-belatsy, fa ny soratra masina dia nilaza fa nitaranaka mipiatsara velatsy iny tompoky lazy tompoky vavy ka tsy vaniny. Tsy vanina ozy izy ny soratra, so mialokaloka ao anatin' zany ka impolo miakatra, impolo miarina, impolo miarina, fa adino mieritreritra an'izany. Ndao tsika eritreritra androany hoe mifamatotra amin'inona ny fiainako ary iza no tena ifamatorako. Tonanao iaraka amiko, teny hoe ty ilay zanakanany, manompoka androany famatotra aminao a Jesosy. Ny adalana efa vita mahampy zay, tsy foana ibebany isa minitra, inona ndray ny ibebany le zao, nga mbola nanao zany ihany aka ny maso mijery foana ka, sofina miainy foana ka, tafalatsaka ihany. Todika amin'ny tompo isika rehetra. Ty ilay zanakanany. Fatto
tena misy ane Jesosy tena misy mihitsy le fiaingana tena fantatray fa ny eritreretinay hoe toa tsy tohinona kory hoe zavatra kely io ka iko ve dia isy fiantraikany amin'ny fiainako hoe iko ve dia isy fiantraikany amin'ny hoaviko rehetra manontolo hoe fa rehefa nandinika noho ny amin'ny teninao zay rehefa nieritreritra lalina noho ny amin'ny teninao zay fa maninona ny fiainako toa ohatrany tsy mety miakatra fa mba miakatra kely dia latsaka mba miakatra kely dia latsaka fa maninona fone nahazo valiny androany so mifamatotra amin'ny laingy so mifamatotra amin'ny devoly so mifamatotra amin'ny fitiavam-bola so mifamatotra amin'ny fitiavan-tena mifamatotra amin'ny fiatsaram-belatsy ary soratra masina dia nilaza fa misy olona tena tia ozina ne ka nanody azy za aloha ny soratra so fitiavana ozina tia manozina fona aminao zay Jesosy vonjeo zay mety tsy avy aminay fa avy amin'ireo razam-bena hatram'izay mety efa nitapahana daholo ane ny ozina rehetra efa nipotipotena sy niravana daholo ane ny ozina rehetrarehetra fa maninona ny mbola kivy hatram'izao maninona ny mbola reradreraka foana hatram'izao fa maninona ny mbola marary foana hatram'izao ohatrany tsy mety mahita masoandro mira tsy mety mahita fitsarana tsy mety mahita fiadanana fa maninona ny ohatra zao foana Jesosy eo misaotra anao nampahery misaotra anao nampianatra misaotra anao nanoro lalana tahaka n'le lehilananao trano araka ny teninao olazaiko aminareo ny tahaka azy fa nanorona ny tranony teo ambony fasika izy avy ny rano avy ny rika sy ny tafidrivotra potopotika tsisy ny raisiny zany trano zany fa misy lehilahy kosa nanorona ny tranony teo ambony vatolampy ka na inona ny tranga dia nijoro tsy nihetsika ny tanàna reo ny vahoakanao indreto zay Jesosy mba mangataka aminao anavatsavany anatinay rehetrarehetra any afovoanay rehetra raha misy tsy mbola takatry ny sainay raha mbola misy tsy voaeritreritra raha misy tsy tonga ho an-tsainay mangataka aminao any Jesosy mandra-piravana eto ampahafantaro anay tongava mamangy anay tongava Jesosy eo mba mitondro zany aminay ianao fa teo afaka zay mba tianana fifaliana mitoy tianana fiadanana mateza tianana fifaliana maharitra mandrakizay ary efa te hisantatra sady zany fiainana mandrakizay zany misaotra nampahery ary misaotra fa fantatro Jesosy fa vo nivavaka fotsiny zay vo torotoro fotsiny fonay dia efa nisy tanana sy rivo-pasoavana nitsokany mitsiraray avy nampahery sy nampitraka indray hoe aza matahotra fa anomesaina anao amanomboka androany ampianatra anao zay lalaka lenao amanomboka androany hitsinjo anao no masoko ary olazaiko anao fa za rehefa tianao dia tena tianao hatramina farany falabe zay dia ika hijoro vavolombelona nalabaraka ny devolim-pepanga andro manalina ny devoly any morakoraka andro manalina aizy Andriamanitra reo aizy izy lazao fa androany zay hijoro vavolombelona haneo ny finoana ty anatinay indray ika mihitsy araka amin'ny vavonja rehetra fa sambatra ny olona zay voavelany elony sy voasarona ny fahotany sambatra ny olona zay tsy sain'i Jehova eloko ary tsy misy fetaka amin'ny fanany amen mino an'Andriamanitra ray tsy tompanao lanitra sy ny tany ao ary mino an' Jesosy Kristy zanan'ilay tokana tompontsika zay nitoritorona tamin'ny fanahy masina aterako Maria Virginy nijara napaka Pôntio Pilato ombona tamin'ny hazo fijaliana madika nalevina nidina tany amin'ny fiainantsika sangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo iakatra Andriamanitra ray tsy to avy any eviny tsara velona sy matsy mino fanahy masina aho fiangonana masina maneran'izao tontolo zao fiombona ny olona masina ny famelan-keloka fitsangana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay amen mpanjaka lehibe tompoko ny famatoranao raha mety ianao noho izany ario amin'izay nitahotra ao ry olo no safo zay lazay ny tomponao tsy isy tsy hoto io fisentonao reny ene io io fitarainanao reny eny io valiny toko zany mino fotsiny ihany 700 ny andeniny 2 ihany no ataotsika Arimita
zay tomponao lazay ny tomponao tsisy ifisentonao zay toana dia reny avokoa Panzaka lehibe panzaka lehibe no itokinao itokia tanany mahery tanany mahery renoa monsenano tsy misy mahala zay tily atao aminao mino am'izay fandositra mitahotra ny fahavalonao dositra mitahotra ny fahavalonao sotra jesosy ho tanteraka tokoa anay zany amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen voninahitra leo an'andriamanitra irery any halleluia masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen mazao toerana izy dia miaravantsika rehetrarehetra riavana afaka vavaka tahaka an'izao sorana an'andriamanitra fony zany satria araka ny toriteny teo a dia tsy mahafoy antsika izika dia teka ho an'ny tompontsika fa mbola velontsika sotra jesosy araka izany toriteny zany dia ny angavy azy amoa androany mba andray anjara amin'ny fitenenana kanjo moa dia izy mihitsy no nytoriteny soratena ohatrany voatango moa tsy fomba fanao raha izy koa no miteny dia tsy mety nisy valopy izay ny angaviako mihitsy mba hozaraina amintsika rehetrarehetra androany ny antony ny vadina mpitandrina rehetrarehetrarehetrarehetrarehetra any ambatondra zaka dia isaka mitomany daodaodaolo fa tsy mba manakoraisina nametra-panontaniana taminy any hoe misy lalànane ho an'ny paster FPVM rehetra dia tsy maintsy manantonasa daholo e koa nahoana no mitaraina tahaka an'izany ianareo eno izy mpamboly vary daholo ny aty vary aty dia misy fa le ivodianana loka mihitsy a no tsy misy zay fiangonana tia loatra ozy dia manao fiangonana daholo ary dia tena kahidy mihitsy fa na dia paster raha tsy momeny tsy misy mihoatra ny ray alina riary fa ny azy moa avy any ambatondrasaka ny azy fiangonan-dehibe efa matanjaka be zany fa ny hafa ray alina riary no fon'ny fiangonana fa dia manao fiangonana daholo zay rehetrarehetra tsy misatry fanahy misaotra anareo a valin'andriamanitra anareo amin'izany dia mba miangavy ny vadiny tsy soraisina mihitsy ato paster fa raha mba misy azo atao zay mba malala tanana dia zara valopy zahay tsy maninona ro ahy iny ane zay foy e zay foy antsika dia mba ataovy a amin'izany fitaraina ny vadiny mpitandrina ny aloatra maro be misy firmo izy eo paster fa tsy voatsitsetiko le taratasy 2:30 zany ny eoka dia samy meritreritsika rehefa avy eo sotra tompo mbola faly ny rahabatsika
rehetra indray amin'ny fanarahana izao fotoam-bavaka izao, indrindra fa ny any atokantrano rehetra any sy ny ampitan-dranomasina rehetra. Amaky ny anniversaire indray tsika, vakina ampanajana amin'ny anaran'i Jesosy. Jean Sylvain, Anza Gaël, Andria Manolotsoa, Amby Sombiniaina Nomenjanary 11 mai, Rawelson Rija Nirina Ani ETVPS France 14 mai, nangataka hira ny FPVM 7 andininy voalohany sy ny fahatelo, indriny amarony soa, Randriana Solo mahasarika miaina Stéphanoel 3 taona, Ravoniary soa Louisette 12 mai, mananjara nirina Iavotry ny aina Finoana 15 mai, fahendrena ho afaka baka, Faramalala Norso Elisabeta 13 mai, vavaka Andriambololona Ani Fitsiky 15 mai, dimy taona, Firana Fifoazana 7 Ratsiandavana Ariana 14 mai, Ramil John Faratina Rina 15 mai, Rande Sohaingo Félicie 20 taona, Rakoto Vaola Laina, Randriamiary Haja Andraina Sarobidy 9 taona, Ranuelia Rivao Miartia 7 taona, nangataka hira 7 FFPM, Andria Malala Fitaentso 15 mai, Rakoto Manana Asinaina Serza 13 taona, Razafy Manana Mampionina 15 mai, Ranevo Sylviana Abelina 11:05, Razafy Rakoto Nirina 12 taona, Ratefy Armanana Jacqueline 14 mai, hira Tikolotra, Rahelivelo Finoana Nohanna Fanomezantsoa Miraniaina 14 mai, Rakoto Arsoa Hajatiana, Rasoa Arniaina Marie Madeleine, Rakoto Arvony Taina Fandresena 10 taona, fahasalamana ho afaka nangataka fahasalamana ho afaka CEP, Razafy Manantsoa Norovoangy 7 mai, Toussaint sy Claudette 12 taona mariazy tamin'ny 2 mai 2020, hery mangataka hery sy fahasalamana Claudette Rakoto ny razanany anniversaire 12 mai 20 taona, Rakoto ny razanany Fitia Mirindra 20 taona any France, Ravoto Todinirina Farahany, mangataka hira 7 amin'ny FFPM. Zay ireo nanolotra ny anarany sy nametraka izany teo ampelantanan'Andriamanitra. Zao dia ataontsika tenin'Andriamanitra omena azy ireo dia izay hita ao amin'ny Isaia 5:20,
dia ny andimy ny fahavalo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho foanany tsisy mandrakizay ny fahafatesana, ary Jehovah Tompo hamafa ny ranomaso amin'ny tava rehetra, sady hamafa tondromaso ny olona eny amin'ny tany rehetra, fa Jehovah ny efa niteny izany. Amen. Ataontsika ny hira fahatelopolo ao amin'ny boky ny fifoazana, ao reny mafy tsara ny finoana. Dia ny andiny voalohany ihany. Andriamanitra rainay tsara indrindra, mbola misaotra anao, teranao, mankalaza anao, manome voninahitra anao ny amin'ny fitiavanao sy fitantananao an'ireo izay nametraka ny anarany teo anatrehanao tamin'ity androandroany ity amin'ny fankalazana zany tsingeritaona nahaterahana sy tsingeritaona maro samihafa. Tsy misy mahay mampitombo ny tombonandro iainanay izay Jesosy, afa-tsy ianao rery ihany. Marika izany Jesosy dia nanolotra an'ireo fehezam-boninkazo ireo izy Jesosy, hanaingoana izao alitaranao masina izao. Saotranao Jesosy na Davida teo amin'ny fanjakany ary Jesosy dia tsy mba nitafy na diny anankiray tamin'izy ireo. Fanomezany voninahitra anao nanomezany an'izany fanomezana tsara indrindra izany Jesosy. Angatahana aminao ihany koa Jesosy malalo, ianao efa nanome tombonandro io Dada Jesosy mbola tianay ara-dalana aminay ny angatahana aminao tompany, mbola hanomezanao tombonandro azy ihany koa mba ampitombonao ny tombonandro iainany Jesosy malalo. Ampitombonao ihany koa ny fanomezam-pahasoavana izay ananana izay hozarainao aminay tsirairay avy, ary Andriamanitra mpanolo-tsaina ihany koa ianao dia ianao hanolo-tsaina azy entiny miatrika izany adidy napetraka tamin'izany. Voninahitra amin'izany dia anao rery ihany misaotra Tompo. Amen. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'ny fotoana ny 10 minitra ny sekolela tsika rakizy, mangataka ny mpampianatra, ny dekona mpianatra rehetra mba hitsangana. Ao anatin'izany ihany anaovantsika ny hira 720 sy 700.
andiny voalohany ihany. Rahanao zay Jesosy mankalaza ary mame voninahitra anao, misaotra anao indrindra Jesosy ny amin'ny famindramponao sy ny fitiavanao, mbola omenao zao alahady vaovao zao indray ny ankizy Jesosy iainona ny teninao, ankehitriny Jesosy ny angatanay aminao dia mba sokafo ny sofon'izy ireo aindray ny teninao ary ny fony Jesosy itoerany zany teninao zany mba ho voninahitry ny anaranao. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy masina sy manan-kery velona avy any Nazareta no asahinay maniry sy mangataka izany vavaka izany saotra Jesosy eo. Amen. Petrakintsika. Tantara kely avy trandraka izy no anomboana an'izao 10 minitra ho an'ny sekoly alahady izao. Nisy orinasa lehibe anankiray tao anatin'ny firenena anankiray. Izany orinasa izany moa dia mampiasa olona maro be mihitsiny ary mamokatra fitafiana sy mamokatra satroka ho an'ny mpanjaka, le ataontsika hoe satro-boninahitra ireny zany. Le ahafantarantsika ny mpanjaka rehefa mijery film na mijery dessin animé dia manao satroka, dia fantatritsika hoe ay iny kay ny mpanjaka, izy manao satroka miavaka. Dia ny mpiasa ao anatin'ny orinasa io manao akanjo mitovy daholo na ataontsika hoe uniforme, pataloha ambany gris mangirangirana be dia ny ambony fotsifotsy ny an'ny lehilahy, dia jupe toy izay ihany koa ny lokony dia ambony fotsifotsy ho an'ny vehivavy. Rehefa tonga ny ora fidirana miasa dia maneno ny sonnerie be ka na mbola lavitra be ary dia maheno daholo ny olona rehetrarehetra. Dia reny ny mpiasa rehetrarehetra mitovy tsisy hamantarana azy miazakazaka mamonjy ny toeram-piasana. Fa tao anatin'izany tanàna izany ihany koa dia nisy rangahy anankiray ataontsika hoe Naivo ny anarany. Dia i Naivo rakizy dia izao tiany be ny fitafiana anaovan'ilay mpiasa. Rehefa tiany ilay fitafiana anaovan'ilay mpiasa dia mba lasa koa izy rakizy nanjaitra ohatran'ilay izy. Dia rehefa maneno ny sonnerie dia mba iny koa izy milahatra ao anatin'ilay be da be miazakazaka mamonjy an'izany toeran'izany. Dia izao nefany ny olona miasa, ny mpiasa, dada sy neny zao an-trano rehefa miasa dia mandray karama rehefa tonga ny farany volana. Dia ao anatin'ny orinasa io koa satria tsara fanahy be ny lehibe an'izy ireo na le ataontsika hoe patron dia rehefa ela niasana le mpiasa dia mahazo fanomezana manokana any amin'ny patron any amin'ilay mpampiasa. Dia ny fanomezana amen'ny patron ao anatin'izay dia amena apahany amin'ilay satro-boninahitra asa tanana izay nataondraka izy le mpiasa ao anatin'ny orinasa. Fa Naivo zao Naivo tsy mba miazakazaka ohatrin'ny olona fotsiny izy mandeha manao an'ilay uniforme fotsiny izy dia ozy ny ao an-tanàna hoe ay ve Naivo miasa atsy koa sambatra koa sy Naivo. Fa rehefa tonga eo am-bavahady dia tsy tafiditry Naivo satria tsy manana an'ilay baditra ihany koa mampiasa. Dia rehefa tonga koa ny farany volana dia tsy mandray karama ihany koa ny Naivo satria tsy miasa akoriny. Dia mazava ho azy fa tsy mba mandray valim-pity kory Naivo rehefa tonga ny fotoana tsy ahafahany miasa tsony. Dia tahaka ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny orinasa. Dia inona rakizy ny lesona tsy ho antsika ao anatin'izany. Ho antsika ankizy misy fotoantsika mandeha aty am-piangonana, miazakazaka fotsiny tsika rehefa maraina
satria fo azony dada sineny de mifo de rehefa tonga tya de mihinana biskuit de mitabataba de misangisangy eo ambony seza de zany ny ataontsika fa tsy mivavaka akoriny de ho an'ny tanora manao Facebook izy de miresaka zavatra tsy vita resany any evelandrehetrarehetrany tatarainy atao anatin'ny fiangonana ato de tadidio tsara rakizy fa mitovy amin'naivo tsika raha manao an'izany naivo zay miazakazaka fotsiny manao an'ilay akanjo fa maninona tsy mandray valim-pity akoriny de tsy mandray valim-bavaka akoriny tsy mandray valinasany akoriny de jerentsika ngerakizy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Luka toko 9 andininy 5:30 tapany B. Luka toko 9 andininy 5:30 tapany B. Rehefa hita de vakina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ka azakivy na amin'inona na amin'inona dia ho lehibe ny valim-pity ianareo ary ho zanaky ny avo indrindra ianareo. Amen. Zany hoe rakizy ny fiazakasanareo aty am-piangonana ny fanaovanareo ny asan'Andriamanitra misy ankizy ao amin'ny quatrièmement efa tena ankeza be manana master manana licence mbola tonga mianatra ny tenin'Andriamanitra mianatra sekoly alahady tsy mba ataon'i Jesosy tsinitsininy ireny fa mandray valim-pititsika mandray satro-boninahitra rehefa hatrizay vita ny asantsika ety. Voninahitra ho an'Andriamanitra. Amen. dia izay ary dia misaotra tsika rehetrarehetra amin'ny fandraisana anjara misaotra n'izay mpampianatra sekoly alahady teo ny teny ka dia andray valim-pity amin'ny tompontsika dia mamaly fity amin'ny tompontsika salamitsika dia mamaly fity amin'ny tompontsika ary afaka mivavaka sika dia mamaly fity ho an'ny tompo zany ny atao hifanatitra ka dia nifanatitsika izao amin'ny kitapo rehetrarehetra moa androany dia ny fiangonana daholo fa rehefa mirava tsika araka ny voalaza teo dia misy le boîte be eo misy le boîte be eo dia arotsaka ao zay fotsika rehetrarehetra dia ho tain'Andriamanitra daholo tsika araka ny toriteny teo hoe efa zatra manome dia mba zatra manome anao koa ny tompo. Sotra tompo.
mety ratsy eo an-tanana satria ianao efa mihino zanak'andry amanitra satria ianao efa mihino olony finoana satria ianao efa mihino malagasy izao. dia mbola miaraba antsika rehetra indray tompoko tratra izao alahady fa 5 ny volana mi izao mba ampitomboina amintsika mandrakariva ny fahasoavana ho ampiadanana avy amin'Andriamanitra itsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Ary dia miarabana manokana ny vahiny eto pasteur Gilbert avy any faritra loatra mangoro. Misy fanamarena mantsy tompo satria misy olona mampitovy ianao amin'ny pasteur Vonjy any Majanga dia izay no ampatsivany eto pasteur Gilbert avy any Ambatondrazaka izy. Dia toy izao ny filazana raha ato amin'ny fiangonantsika amin'ity androany fa 5 ny volana Mey ity. Ny vaky teny soratra masina resantsika FPVM dia ao amin'ny bokyny nomery 9:20 fisaorana ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavan'i Jesosy tompo sampana fafi dia manolotra fisaorana noho ny ray aman-dreny hoan'ny ray aman-dreny mpitandrina ny baron'ny fiangonana sy ny diakonina ary ny voakan'Andriamanitra rehetra tamin'ny fitrotroana ambavaka sy ny fandraisana anjara ho fanohanana ny sampana afafi ny vokatra izay nataony ny 24 avril 2022 teo izay nahazoana vola 15,100,950 ariary na 75,504,750 FMG. Andriamanitra manankirepahasoavana ny amaly fity sy anontra izay rehetra vitantsika. Avy amin'ny birao foibe FPVM ny fifoazany foibe dia mahafantatra mpanompon'Andriamanitra rehetra fa anompoka izao ny dindinika ho an'ny mpiomana izay efa navita ny fianarana nandritra ny 2 taona tato amin'ny sanin'ny fifoazany FPVM ka maniry otokanana amin'ny ray amin'reto toby voatanisa manaraka reto. Anatony ny mpampianatra amin'ny fiangonana misy azy avy ireo izay voatonona amin'izany. Voalohany ho an'ny toby Ambatomravavy ny 9 hatramin'ny volana juillet izao, ho an'ny toby Marovoay 12 hatramin'ny 14 ny volana jolay, 7 Mey ny fanombohan'ny dindinika ataon'ny mpampianatra, ny 30 Mey ny daty farany ho an'ny fanaterana niraka ny kahier ao amin'ny sekretera fifoazana, 20 Jiona fanombohan'ny fianarana ato amin'ny foibe ho an'ny mpiomana Ambatomravavy, ary amin'ny 4 Jolay ny fanombohan'ny fianarana ato amin'ny foibe ho an'ny mpiomana Marovoay, 7 ho an'ny fanokanana ny toby Andaingo 12 hatramin'ny 14 ny volana Aogositra, 4 fanokanana ny mitoby Anosy 5 hatramin'ny 1 ny volana Aogositra, 9 Jiona ny fanombohan'ny dinika ataon'ny mpampianatra, 15 Jiona ny daty farany fanaterana ny hiraka ny kahier ao amin'ny sekretera fifoazana, 12 Jolay fanombohan'ny fianarana ato amin'ny foibe ho an'ny mpiomana Andaingo, ary ny 12 Jolay fanombohan'ny fianarana ato amin'ny foibe ho an'ny mpiomana Anosy. Satria moa efa vita ny fanatazana andrakitra dia atao aloha ny fandorana izany. I pasteur Gilbert teo ry havana zay ny Ambatondrazaka dia izy ny président synodaly any, ary mandroso be mihitsy ny fiangonana any fa mbola kahidy mihitsy ho araka nylazaiko teo amin'ny fanaovana fiangonana, fa be fiangonana mihitsy ny any, mpanakarena rehetrarehetrarehetra any tena mirodorody manao fiangonana daholo, fa vitsy no mijery mpitandrina ka dia misaotra amin'ny pasteur manitsika an'izany zany synodam-paritany any aloatra zany misaotra azy be dia be tokoa tamin'ny fampahirizana teo fa dia ohatran'ny adiniko kely moa azavady. Misy fantsina teo
ny fanokanana ny mahajanga zany hoe any Marovoya dia naemitra ho an'ny volana septambra ianareo mpampianatra ziraka rehetra mihaino eto dia mba samy ahatsiaro zany fa tsy amin'ny volana Jésus akory fa naemitra ho amin'ny volana septambra zay sotra mpitsangantsika rehetra fa nandray fahasoavana hoe tena fitiavana mandrakizay tokoa Jesosy noho ny tiavanao ahy. Jesosy teka ho an'ny tompontsika. Izay ny vitanay Jesosy ho anao dia ho anao dia ho anao anaovanay izany noho ny fitahina mahagaga nataonao aminay, fahalimbavaka mahagaga nataonao aminay, mbola tsy nahafoyanay ianao hatramin'izay ka hatramin'izao ary nonay araka ny toriteny teo fa efa matotra aminao foana izay mandra-pialana edy na kely iny na be ny Jesosy vokatry ny fonay raiso zany akasitrao zany dia mba mamindra fo ho an'ny Madagasikara tamin'ny razanay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enitra tany rehetra petraka isika. mbola mitoy ny filazana ny raha fiangonantsika izao avy amin'ny baofobe FPVM ihany fifoazana fobe dia mampafantatra ny mponimpon'Andriamanitra rehetra fanomboka izao ndindinika ho an'ny mpiomana izay efa navita amin'ny fianarana nandritra ny roa taona tato amin'ny samy fifoazana FPVM ho an'izay maniry otokanana any amin'ny tombo-tsinjoarivo anatony ny mpampianatra amin'ny fiangonana misy azy avy ireo izay vonona amin'izany toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny fanokanana ny mitombo-tsinjoarivo zany dia ny 10 hatramin'ny 12 ny volana jiona izao ny fanombohan'ny dinika ataon'ny mpampianatra dia amin'ny 20 ny volana abril teo zany hoe fa nanomboka zany
ny daty farany no fanaterany iraka ny kaeo amin'ny sekretera fifoazana dia amin'ny 10 ny volana me tokony efa nikatona koa zany ny fanombon'ny fianarana atony fohy be dia amin'ny 17 ny volana me zao 23 me zao avy amin'ny sa mianatra ny sa androany alahady aorian'ny fotoam-pivavahana amin'ny fitora antsoina ny mpampianatra ny dekona piary ny brao mbo tonga anatrika ny assemblée générale izay atao androany ao am'rena voalohany aorian'ny fampianarana vokatry ny sekoly alahady ny alahady 12 ny volana meo avy zao amin'ny herin'ny androany zany ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany alarobia 12 me vatotra tsakitsaky isan-karazany araka misy 7 me amin'ny rosasany soratra masina miaraka ny pasteur iraka mamilalaina ary ny loha hevitra voasana amin'izany dia hoe teo endry ve ianao ny alahady 12 ny volana me tontolony andro fitrotrona mambavaka sy fanateram-bokatry ny sa ny alahady herin'ny androany ihany manomboka amin'ny 4 ora sasany sekoly alahady midera andraisan'ny mpianatra sy mpampianatra anjara ao am'rihana fa-4 marina fa izay vola azo rehetra amin'ny vokatra dia nampiana ny fividianana valosoa ho an'ireo ankizy miisa 2,000 eo hoy ny filoha filazana avy amin'ny FPVM JDD miandanandrina morokay zanak'ampielezana ilazana isika zanak'ampielezana JDD morokay miandanandrina fa ny alahady 22 me zao indray fa ny alahady 22 me zao indray ny fotoam-bavaka arahantsika ao amin'ny sekoly faneva akadindramamy manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny andro manatena ny fahatongavantsika maro tompo jesosy ane omba antsika tsiraray avy avy amin'ny synodaparitra loatra mangoro dia taratasina lefa tany midada pasteur andrenatoandro Jean Josepha zany filo mpanorina ny FPVM eran-tany nampadaloviny tao amin'ny brao be dia antony zany dia fangatahana izara valopy eto amin'ny FPVM tananandrano noho ny fahatsapana sy ny fahitana rehefa mifampiresaka sy ny dindinika izay vadiny mpitandrina ato amin'ny synodaparitra loatra dia tena mahita fa mampalahelo sy mampisento ny zava-misy ainanay satria dia mbola betsaka izay no mandray fivelomana ray alina ariary avy amin'ny fiangonana efa mba miezaka ihany mikaroka sy manao fitadiavam-bola fa manoloana ny toe-java-misy izay iaraha-malala dia tena mahatsapa fahasairanana tanteraka noho izany indrindra no mahatonga anay manao zao taratasy zao aty aminareo ray aman-dreny pia miangavy reo tompoko no mba hijerenareo ka nampianareo anay ny amin'izao fangatahana ataonay izao fa tena mahatsiaro sairina tanteraka izay tianay ny mamela beratra aminareo fa ny vola azo amin'izao valopo zao dia anaovanay asa iombonana toy ny fiompiana fambolena varotra ho fitsinjovana ny vodiandro merika efa nisy ihany koa opération nataonay izay nahazoanay vola kanefa mbola tsy ampy anitarana io tetikasa no vinavinainy ho tanterahana io izany koa mianta aminareo izay tompoko mba toloro-tanana manoloana izao fikasana izao raha toa ka sitrapon'Andriamanitra no anatanterahana azy eo mpamaranana dia efa maneho fisaorana feno mitafotafo izay vadiny mpitandrina rehetra voalazitsy ambony sady manao velo mahafinaritra ao anareo amin'ny anarany Jesosy tompo tsika izay ny filazana ny raharaha eto amin'ny fiangonana toy izao kosa reo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny fanorenana tokantrano eo amin'i Jesosy Andriamatoa rakoto vao razana-parany Ramatoa razana-drasafy Saoly andaniny Andriamatoa raha samy manana Stefanuel Ramatoa raharinjaka Lovasoa mandritrineny Olivia ankilany dia faly manasanao anareo anatrika ny fanamasinana fanambadin'ny zanany raha zana-parany Andro Tahina sy raha samy manana Andrianjaka Nambinitsoa izay ho tanterahany sabotsy 4 jona ao amin'ny eto amin'ny FPVM tananandrano amin'ny 10 ora maraina Andriamatoa Rakotonindrina Jean-Louis Ramatoa Rafanjarisoa Marie Lusette andaniny Andriamatoa Andriamamonjy Arinjatovo Ramatoa Rasoary Velzeline ankilany dia faly manasanareo amin'ny fisoratana fanamasin'ny fanambadin'ny zanakay randriana tenaina Olivier sy
rasoary velo Antrinienne Bernadette. I fanamasinana ny fanambadiana dia tanterahana eo amin'ny FPVM Taninanandrano sabotsy 4 juin amin'ny 20 ora. Andriamatoa Randrianandrasana Lucien, Ramatoa Ravoloniena Saondra Artina, Andany Andriamatoa Randriamalala Frank, Ramatoa Randriana Ivosoa Antrinienne Ankilany. Dia faly manasanareo hanatrika fanambadian'ny zanany Asina Mialy sy Andriatina Asina izay ataony sabotsy 20 jona eto amin'ny FPVM Taninandrano amin'ny 20 ora. Raha misy mahita zany tsika ny tsy mamety izany fanamasinana izany dia oka izy amplaza ny ray aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo izaho Ramatoa Zafindralinina Sendrasoa diakona groupe 3 eto Taninanandrano dia mampandre fa ny zanako Marie Juliette zany hoe vinantony zany promotion lafidy dia nodimandry ny talata 3 Mai 2024 rehefa mivahiny 70 taona teto an-tany. Fandevenana dia efa vita ny 5 volana Mai tany Fasandrazany tany Manakara hoy ny vadiny Rakotoary Soa sy ny zanany 4 Minada ary ny reniny Razafindralinina Sendrasoa. Dia misy fialantsiny tompoko fa tsy nisy ny ferapara. Amin'ny finoana sy fitsanganany tena maty no ampaindrenesanay anareo fa niava malalanay Ratovy Manjaka Andriatsiferana Fianoasana Samuel dia natsony ray ody any aminy tamin'ny 7 volana Mai teo rehefa mivahiny 20 taona teto an-tany hoy ny vadiny Randria Manatsory Indranirina ny zanany 3 Menada soloiny Ratovy Manjaka Rika Brian tena ny ray aman-dreny diakonina eto amin'ny fitandremana Andriamatoa Ratovy Nantenana Elsa Roger promotion Pamakilay 2 sy Ravoamalala Andrianiaina Georgette mpiandry promotion voavontsy diakonina groupe 2 eto amin'ny fitandremana Taninanandrano ary ny fianakaviana Ambantolo. Nofony dia efa niala tao amin'ny garage Kianjam-Bohimanga kely tamin'ny alarobia fa 20 volana Mai tao tamin'ny 7 maraina rehefa nanomeza amboninahitra an'Andriamanitra teo atoerana ihany talohany nametrahana azy tany Fasandrazany tany Soavinandriana Itasy. Andriamanitra ny tompon'ny fampiononana ny ampionana ny fianakaviana Tramanjo. Isy ny fisaorana avy amin'ny fianakaviana Tramanjoa Generaly Lambomanina Jocelyn ny vadiny zanany ny avany ary ny fianakaviana Mandolo dia manao etona ny fisaorana sy fankasitrahana anareo rehetra tonga ny dodidodina ampahery sy nampionana ary ny tondram-bavaka azy ireo tamin'ny alasanany reny malalany Ravao Arimanana Françoise Sage izay mpampianatra misotro ronono. Ko dia Andriamanitra manankarepasoavana sy tompon'ny fiadanana ny amaly fitia anareo. Toy izay ireo filazana manjo misy ny fararakitra voaray tamin'ny anarany Tompoklara Zafinimaro Justin dia fararakitra 10,000 ariary amin'ny anarany Tompokovavy Ravao Arimanana Françoise Sage dia vola 10,000 ariary. Fisaorana ihany koa dia Andriamatoa Ratovy Nantenana Elsa Roger sy Ravoamalala Andrianiaina Georgette vadiny ary ny fianakaviana Mantolo dia maneho fisaorana feno fankasitrahana ho antsika rehetra tamin'ny fidodidodona nampahery sy ny tondram-bavaka noho ny fodimandry ny avany ny zanany Ratovy Manjaka Andriatsiferana Fianoasana Samuel. Andriamanitra manankarepasoavana ny amaly fity antsika rehetra. Ialantsiny tamin'izay tsy tratrantro noho ny afenondrano be loatra dia nampitondra izy fararakitra 2,000 ariary. Dia toy izay ny filazana ny raharaha teto amin'ny fiangonantsika. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany dia iroso amin'ny famakinany voatsy fijoroana vavolombelona tompoko. Zafady tompoko ty misy zaza very zany dia ny zokonony a dia tahina moa izay ny anarany zokony ty izy ty sao dia mahita azy ianao amin'ny televizion raha ohatra ka any ambony any
izy ty fa mitomany eto izy mitomany ty hitanareo tsara ty izy ty dia alainareo ato aminay ato izy na ny rainony na ny dadany na ny zokony zay Falmerabat. Sambatani manahi
takany lanitra sambatrany ory fa izy no ampifany ny malemy fanay no andovany tany sambatrany mady oampo izy no ahitanandriama nitra sambatrany pampiaho havana fizy no atao hoe zanak'andriamanitra fizy no atao hoe zanak'andriamanitra ratsapanao faty sambatra faty sambatianao manatonany Jesosy manekeny famonjeny tiandatranao ny tompo raha teo sambatia izy anekatianao sambatra ianao ratsapanao faty sambatra faty sambatianao manatonany Jesosy manekeny famonjeny tiandatranao ny tompo raha teo sambatianao izy anekatianao sambatra ianao izy anekatianao sambatra ianao
kutsiwanyamina kizay fomba defa vita elody kutsihita le findrisy tomani laviza akakina olo tena mahatsara haiza iraketani fukutsianamina efaramyuvinyanaku wazitsunirua umayasa kalu izalira manenina sesosiosami siazata zamebenitsu yabenamenatsana ento ny voady izay nalefanareo aty moa be dibe misy a rehefa anareo manokana tsy miteny afa-tsy ty fotsiny za nanofo izy fa le trano petrahan'olo tiako izy dia norodana rehefa manofo misy nareo tanorareo fa mirodana ny trano nisy n'ilay olo tianao dia anjara sa tsy anjara zany tsy anjara zany asa maditra mihitsy ka hoe tsy maintsy ana io fa atiako izy nefa ny mazanga ianao aty e rehefa lavitry ny masony a lavitry ny fo dia manao velomanao mihitsy fa aza mieritreritra azy tsony rehefa mieritreritra n'izany ianareo vehivavy na lehilahy aza mieritreritra azy tsony fokizay hafa indray jerena ty anakiray ty efa nanonofo hoe
nisy nahita sase feno trondro voaendy dia nitsahany etsetraetsetraetsetra azo hoanina zany trondro zany sa tsy azo tsy azo aza mihinana trondro fa be deaibe ny trondro zao a fady aminao mihitsy ny trondro loha anatin'ny 3 volana fa marary aty ianao dia ny anankiray tsara indrindra za dada nofenandeha ony a dia rehefa niverina doy mamana hoe maty ny zandronao vavy zay 3 taona monja dia avy eo nitomany a fa maty izy dia lasa hono zay nandeha dia avy eo any vavaka hoe za Jesosy tsy manaika an'izany dia nisy feo miteny tamiko hoe tsy nalaiko izy fa ampisehoana ny voninahitro fotsiny dia nangina afaka kelikelina dia velona ny zandrinay dia faly be any sady nisotra an'Andriamanitra aberimberiko aminareo foana fa rehefa manonofy ianareo fa misy olona fantatrareo na i dada na i mama na nyray tapoanao maty dia vo izy velona indray dikan'izany a asian'Andriamanitra mibebaka io olona io raha vo tsy mibebaka ianao a dia tena hovonony fa atsangany loha ianao a mariky ny famondram-pony ibebaka ka rehefa tsy mibebaka ianao a dia tena vonony zay foana ataovy ao an-tsaina tia zazakely no maty dia vo 3 taona monja vo 3 taona monja rehefa ny zazakely a raha mbola mineur raha mbola zaza ao tanana no marary ka hitina ty ametraha-tanana dia ny ray aman-dreniny tsy maintsy mibebaka aloha tsy maintsy tsy mahasitrana an'io mihitsy ianao a raha tsy ny ray aman-dreny no mibebaka aloha dia ny ray aman-dreny zany namany maty tramin'ny fanahiny raha tsy mananatra an'io zaza io raha tsy mananatra nareo mananatra ny ray aman-dreny n'io zaza io ianao zay nanolofany ity fa izao a misy fotoana kely mbola misy eto fanantenana kely nametraka fanontaniana teo hoe mba hiresaka aminareo a mba vetivety fotsiny any hoe afaka miteny amintsika izy mpahazo atsika eto taninanandrano mpahazo atsika eto amin'ny FPVM ka dia mba mingavy ianao ara hiteny vetivety aingakaingana aiza ary ianao koa mipetraka lavitra be any amikily micro nga izy zafady tanoratsika moa tsy eto fa mivoreny carré any izy fa tena ilazao daholo ny tanoratsika sy ny sampana rehetrarehetra mahare an'izao todia ry amin'ny zay eo zay rehefa tsy mahita kely le sary eo e eo amintsary lavitra be ianao miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy ny joroako eto dia ny zavatra niseho tamin'ny omaly rehefa andeha hanatra katekomenina dia tatsy andravangy le miala pistatsy dia misy 4 ramainy be iny vehivavy efa lehibebe indray dia indray mbola toy mivavy kely nitao anatiny dia nahitana izy dia nanondro dia nijanona dia rehefa nijanona izy dia natsony a dia izy nataony hoe indrimo izy le fanantenana mpihira kely ao fiangonana iny dia izy hoe eny tompoko fa nareo nga vavakao dia eno izy nataony fa zao izy tena tiana indrio izy nataony a fa afaka miaraka manao zavatra aminay be indri dia izy hoe zavatra ino a dia izy nataony hoe zao izy hitolona indri vola be da be nampisena fahatran'ny fingotra roa alina mitambatra dia avy eo gaga be a
dia izy izy nataony hoe aza matahotra izy fa efa betsaka ny avao mianatra any aminay fa reny ary tsy dia vidimbola ohatrindry fa ndria manana zavatra be tena ilainay dia izany ny vitananay fa mbola sadadrano fotsiny ndreto loha izy dia teo gagabe dia naindrandra tany lanitra satria maha-olombelona ianao ohatrany hoe mbola tsy hitanao dia mieritreritra lasa gagabe dia tsy hitako izay valiana dia naindrandra tany lanitra sady ohatra mivavaka tany akapoko hoe jesosy inona no anton'izao dia rehefa naindrandra tany lanitra nefa nahita hazavana be tonga dia nanarona ana dia ion'izay avy eo nanolotsanana misy fanarony ady eo amin'ny sofiko ndray ato ny ankavia teny hoe fitahiana voalohany ndray ato ny teny hoe tsy izy io dia teo an'izay ozy izy aho hoe fa inona izany ho any tena tianareo ahatongavana dia inona koa ny anton'izao dia ozy izy nataony vehivavy io tsy mivalia ilay valy teniko fa tonga dia izy nataony hoe fa ampianarin'ny dada fa ozy izy ndria amin'ilay hira satria ohatra ny tena nandona forona ilay hira nataondry tamin'ny fahadimapolo taona an'iny dia ozy izy tsy ampianarina ao fa ampianarin'i jesosy dia ozy izy nataoko hoe fa tsy mivaliana ao ilay teniko teo dia ozy izy nataony hoe nitiana izy izy dia misy asa fotsiny izy izy fa ekelo izy eteneny dia teo teny taminazy hoe tsy afaka mandray aminao fa entoana volanao fa ampiana fitiavan'Andriamanitra ana dia niteny izy hoe eno tsara dia avy eo izy miteny hoe ampianarina ny andrio izy voatra feonandrio mahazo makany mamanareo tsika rehefa manaiky ndri ampianarina fa haiko ndri fa tsy ampy fahaizana dia ozy izy mampalahela loatra anao izy izy fa Andriamanitra firy moa manam-pahaizana eto amin'izao tontolo izao fa tsisy mahay mampitombo ny andro iainana na dia ny kely azy ary novy eo fananana izay anananao hoe velonao fa voavidinay jesosy izay nalatsana navotana masy hanavotana anao dia mianana be izy tonga dia lasa mivaranena be dia avelo ankizy vavy indray ny teny tamina hoe aza sarotra tevina ary kala izy sa efa minana andrarakivo ndrio izy azafady heviteny fa izany mihitsy moa ny teniny dia ozy izy hoe tsy haiko izay fiheveranao anazy fa ampianao fitiavan'Andriamanitra anao izy fa hoento amin'ny volanareo dia niteny angatahako anao amibeba ianao fa tena tiany jesosy anao iova dia avy eo nanontany anazy hoe fa iza ho any anaranareo ary ahafaizinareo mipetraka dia nanana be ilay ramatoa fa ozy izy nataon'ilay ramatoa hoe efa tao any ary tsy fantatro fa eto ary avana eo fipetrahana ao ohatry ny sehon'Andriamanitra amiko fa ato izy amin'izao fotoana izao aza manao anao madama tsy hanondry anao fa nangatahako anao tian'Andriamanitra anao iova izao anao dia mibeba hatrizay tsy mba fombako manatona sy mamaly amin'olona izay mitenana eny an-dalana eny fa tena nataon'Andriamanitra nanaiko ny fokony anatona anao sy nidresaka anao ka mangataka aminao ary mbola mamerina fa tsy voavidinao vola izany laliova tsara ao an-danitra ao teny kely iray mba homeoko sy nisaintsainantsika rehetra satria marobe amin'izao manakombona ny vavantsika kristiana tahaka ilay natao farotra tamin'i jesosy hoe mpampianatra teneny mafy ny mpianatra ao fa inona no navalin'i jesosy anazy hoy jesosy hoe raha anginy izy dia mivato indray ny antsoantso ka izany no tratratratraiko eto tokoren'izao tontolo izao fa tsy ho atakaliko vola tsy ho atakaliko an'izay rendrarendra izao ny fitiavan'Andriamanitra ana efa na dia nanandreseny lahatra indray aman-dreniko sy ny fianakaviako tany nandehanako aty satria efa nanizindizina fa tsy handefa fa n'Andriamanitra nandresy lahatra anazy satria eto no hanafahan'Andriamanitra ny ditrako ary eto ihany koa no hanafahan'Andriamanitra ny fianakavianako zay dia izay ry havana mitandreny ndrasikely ohatranynare teo hoe hitanao miangonaty izy zao eto izy dada fa tsy eto ambany aza matahotra anao madama fa Andriamanitra lohinay dia mahay ny zavatra rehetra mampafantatra ny zava-miafina ary efa amin'ny nofiny nahitana
dia rehefa mikipo masonao raha hoe tena tafaran'andriamanitra ianao asehony aminao ny zavatra rehetra. sotra to sao a okizay za tena malahelo maheno an'izany mpiangoneto manofo rahamasona izy zany e rehefa mandeha katikati raha maintimainty be reny izy a manome volanao mizara vola be mihitsy amin'ny pake fa rahamaso zay raha nandray an'iny teo ianao dia azony tsy maintsy azony ianao raha tsy maintsy hitany foana misy anao naiza dia mandeha ho azy ao ane misy ao metra tanana zany eo e misy piso eto amin'ny lohany eto dia raha vao mandeha amin'iny lala tsara iny izy a dia ohatran'ny robot reny misy miantsony izy dia lasa samborony mpiandry izy mbola ambony e zany ametra tanana maly samborony mpiandry tsy maintsy alanareo zany piso zany aminaran'ny rano jesosy hoa fa raha tsy zany io tsy afaka atsony fotsiny ianao dia tonga ho azy dia tonga rehefa tonga any ianao a satohan'ny antsy amin'izay a dia sotrono ny ranao zany ny fomba mba mingavy anao a madama raha mba mety anao a za raha mba mahenao an'izany tongava ho amiko miresaka tsisy afa-tsy zay fa araka ny teniny manko dia hoe maro be tsika tanora nefa azony zany no mampalahelo a ka dia zay nataoko zany aminareo hoe raha mba mingavy ianao a na madama io na mademoiselle fantatro fa manam-bola be no mato manana katikatara fenanao jerena miantso anao dada mba hiresaka aminao a oko zay fanenenanao io a fa maro be ny lasany amin'ny afo be fa so iverinao afo be dehibe fa nasehony jesosy a fa maro be ny lasany amin'ny afo be ary malahelo izy sotra tompoko tsangana am'izay tsika bavaka jesosy misotranao zay anahteny an'izany za milaza jesosy mbola miteny aminay foana ny fananao masina ary na dia maty azy anao dia ty aminay foana ianao a tsy mahafoy anay ary na dia tanora kely ohatra ny fanantenana aza menao hery anohatra ny asan'ny satana sy ny maizina iresahana koa iny an-dalana sady iresahany devoly izy ny resahanao ary misaotra anao a fa meny foana ny feonao izy mba ho tahaka an'izany ange jesosy dia tanora anay eto mbola honaovana fotoana manokana zany jesosy fotoana manokana so hitsarana anay ray aman-dreny zany ary mba ho tonga saina amin'izany ny ray aman-dreny amin'ny zavatra rehetra ataony sotra jesosy reno daholo fa vavaka rehetrarehetra teo tamin'ny voady raha mba mety anao jesosy hainao ny zavatra rehetra hainao ny mamaly azy fa izo rehetra kosa alohan'ny isarahanay a dia mba te eona aminao manokana jesosy any an-trano nako tsy misy na ny toerana ivavahana na ny fotoana ivavahana saviritaka ny any an-trano tabatabany any an-trano korontana zany mahatonga anay a tsy mba mahazo valim-bavaka avy any aminao fa eto kosa jesosy toerana voatokana nataonao hoe raha eto amin'ity toerana tianareo mivavaka miaino anareo any an-danitra tantareo zany jesosy fa ianao n'andriamanitra tsy mba mandainga ka raha mba zao ny fotoana foiny ho anao hitadiavany anao dia mba mangataka anao ana dia ray mindritra ihany jesosy mba andeha feranao aminay ninninona ditranay eny an-trano any a mba mandeha fera aminay jesosy fa tianao izay mba to mbola anarinao foana isan'andro
ngataka aminao ary ray mindritra tanterao ny teninao hoe inona ny tianao a mbola hataoko aminao dia ianao ny vavaka Jesosy. Sotra Jesosy, zay no vavaka vitanay dia kely fotsiny azane na dia tahaka an'ilay jamba ihany ara Jesosy anaky Davidy mamindrafo amiko mamindrafo amiko mamindrafo amiko dia niaino azy ianao. Inona ny tianao ataoko aminao ampahiratiny masoko dia nataonao zany teo no eo ihany mba valio reny vavaka reny Jesosy. Mpanomponao no mangataka izany ary mpanomponao daholo izay rehetrarehetra fa ny mampalahelo anao ary dia efa lasa devoly ny sasany ka indreto izay mangataka tahaka amin'ny mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavakay dia ny anaranao nangatana izany rainay izay ny an-danitra ho amasinany ny anaranao tonga ny fanjakanao atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny an-danitra meonay n'io ny anina sahazo ao anay ary mamelana elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay ary aza mitondra ny amin'ny fakam-panahy manafahany amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay. Amen. Raisontsondrandro ita ianareo ny Jehova ka iaro anareo na eny an-dalana na eny an-tsena na mifanena amin'ny fahavalo rehetra iaro anareo izy. Ampamirapiratra ny tavanareo ny Jehova ka hamindra fo aminareo na mpanota aza rehefa matoky azy ianao a mamindra fo aminao izy, anandratra ny tavany aminao izy any amin'Andriamanitra rainy hivavaka ho anao araka ny teny soratra masina fa mivavaka ho antsika Jehova Andremo Jesosy andro amanalina any an-danitra any. Tianao izy atsao ny teniny voninahitra kosa honao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Eo an-tananao reraiko no apetrako izaho ny fia ainako rehetra mba tahirizanaka aromeny faparo tame diaihe rizio uarambia baru vinawani tanteraka tokony izany amin'ny anaran'ny raisiny zanaka ary ny fanahy masina. Voninahitra neo an'Andriamanitra rery any. Halleluia. Masina 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 Jehova tompony maro enika voninahitra tany rehetra. Amen. Dia mahireza tompo.